telopolo novambra zany a dia miverina mianatra indray tsika.
miara-mitsangana isika riavako anao ny andininy voalohany amin'ny hira fanevany azakazaka masina andininy voalohany ihany. Enina amby folo novambra 2024 alahady natokany FJKM ho fisotroana mbavaka fibanjinana manokana ny sampana mpanazava azy tily eto Madagasikara satrany velany any ary alahady ihany koa natokantsika salema vaovao anataterahan'ny mpiandry ny asa sy fampahirezana ifantoka ho amin'izany isika rehetra ho an'izay malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny salamo fahatelo amby zato ny andininy 5 voalohany rahan'ny fiangonana mamaky zany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe misaorany Jehovah ary fanahiko ary zay rehetra atao anatiko misaora ny anaran'ny masina. Misaorany Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra izay mamela ny heliko rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka izay manarona famindram-po sy fiantrananao izay mahakisoly ny vavanao ny fahatanao ranao mody indray tony any voromahery. Amen. Misaotranao zay Andriamanitra rainay, misaotrany amin'ny asanao fanahy masina ndreto ny fiangonana tsy manadino ny fiaraha-miangona eto amin'ny tebolo masina eto anatrehanao Andriamanitra. Mino zahay fa eto ianao ary manaiky sy fa Andriamanitra velona ianao. Andriamanitra tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Mivavaka aminao ny fiangonanao, misaotranao ny fiangonanao, mideranao, mame voninahitra anao amin'ny fotorotoro ihany koa noentinay manatrika anao, manatona anao Andriamanitra. Ko eto anatrehanao avy fanahy masina, hamasino ny fiangonanao fa masina ianao Andriamanitra ia, masina ny fiderana. Dia ianao Tompo no ahatanteraka izao fivoriana masina izao mba tsy ho aroarom-paharatsiana izany. Amin'ny anaranao Jesosy lohan'ny fiangonana no anaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Mahazo toerantsika riavako.
sokafana ny varavarana zafady. Iroso amin'ny liturgia ny tenin'Andriamanitra sahady isika ny 10 minitra ho an'ny ankizy sy ny tanora no anomboantsika izany. Ny sampana sekolady dia faly miarahaba-tsika ary manolotra ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izao 10 minitra izao. Angatana hitsangana ny ankizy sy ny tanora ary ny sampana sekolalady rehetra. Iary vavakantsika tompoko. Fanamasinao miasa mahery aty anatinay ianao, ahafahanay mizara sy mandray ary mankatoa ny teninao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Iary hipetraka ianareo. Ny soratra masina izay rahantsika mandray androany dia araka ny hita ao amin'ny Petera voalohany toko 4. Petera voalohany toko 4 ka ny 7. Rehefa hita dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Fahatombotra ny faran'ny zavatra rehetra, koa iendre ka mahonoana tena ho amin'ny fivavahana. Amen. Rehefa andeha amin'ny toerana anankiray tsika dia miomana foana, ohatra ny hoe andeha hianatra, andeha hiasa. Fa moa ve manahoana ny fiomanantsika ho any amin'izany lanitra izany, izay toerana ampanantenana Andriamanitra antsika fa hitoerantsika rahatr'izay. Satria toeran'ny fahamasinana sy ny fahamarinana ary ny fahatanterahana izy io. Ary ny andro rehetra izay omen'ny Tompo antsika ety ambonin'ny tany dia nomen'Andriamanitra hiomana antsika amin'izany avokoa. Dia sady anefeny antsika koa ho amin'izany toerana masina izany. Ampatsahivon'ny Petera eto fa efa atombotra izany hoe mila fahatenantsika tsara izay zavatra ataontsika, mila ferantsika fa mba ho zavatra izay manome voninahitra an'Andriamanitra ihany no ataontsika, fa tsy ho lany andro amin'ny zavatra hafa isika. Nisy ankizivavy anankiray 12 taona izy, efa narary efa ela izy ary tsy mbola sitrana, efa aman-taonany maro. Ny mpitsabo manodidina azy rehetra efa kivy noho ny aretiny. Izy nefa tsy hita soritra mihitsy izany, tsy nahazo azy mihitsy ny ankiviana, fa falifaly mandrakariva izy. Rehefa nanantona anazy ny mpitandrina dia nanontany hoe inona ny tsiambaratelo hananana an'izao hafaliana lalina izao. Dia hozy izy hoe vao narary aho hozy izy dia tsaroko ity tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera voalohany toko 4:7 ity manao hoe fahatombotra ny faran'ny zavatra rehetra dia endre tsara ka mahonoana tena ho amin'ny fivavahana. Nanomboka teo hozy izy dia nivavaka foana ary izay rehetra mamangy anahy dia angatahako hivavaka ho avokoa. Dia mino aho hozy izy fa na dia na ho ela na ho haingana ny fiafarako dia hiaona amin'ny Tompo aho. Tsika koa na salamitsika na marary dia mila miomana foana tsika. Moa ve efa nangatahanao tamin'ny Tompo ny fahazaran-dratsinao, ny fanafahany ianao amin'izany, sa mbola misy akamaminao? Moa ve ny toe-pontsika, ny toe-panahintsika, ny toe-tsaintsika mifanaraka tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra? Manahoana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra? Manahoana ny fifandraisantsika amin'ny namantsika? Raha mbola tsy niomana ianao dia atombotsika androany izany ho an'ny efa niomana dia manavao ny fanomanany fo ny sainy amam-panany hiatrika an'izany. Satria rehefa
tonga izany fotoana izany dia efa vonintsika fa tsy ho tampoka amintsika ny fahatongavan'izany fotoana izany. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Iroso mendalana hatrany isika riavana isaorana ny sampana sekolelahady ny andininy voalohany amin'ny hira 7:100 no ataontsika alohan'ny vavaka sy ny soratra masina. Fotoana adrenesantsika sy enona ny tenin'ny soratra masina isika izao ry havana. Ny perikopa voatoro antsika amin'ity alahady ity dia hitantsika ao amin'ny Zefania. Zefania 3 atomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 9. Zefania 3 9 ka hatramin'ny 9. Marka 3 dia 7:30 ka hatramin'ny 7:30. Petera voalohany 4 ny 1 ka hatramin'ny 9. Mielo izany anefa dia mbola hiara hivavaka isika hangataka ny fanahy masina. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra mpamindra fo aminay. Mbola misaotra sy midera ary manome voninahitra anao izahay Tompo ny amin'ny nanomezanao anay ity alahady ity. Alahady izay natokana hitondranam-bavaka ny sampana mpanazava stily. Misaotra Tompo fa tsara ianao. Misaotra anao indrindra koa fa mbola manaiky hiteny aminay ianao amin'ity andro androany ity. Dia ny teninao anie mba ho tena teny fiainanao anay, teny anovanay. Mangataka aminao anefa izay fanahy masina mba hampangino ny feo rehetra tsy avy aminao aty anatinay, ka omeo fifantohana izahay mba hahafahanay mandray ny teninao, mandray ny hafatra ao aminay amin'ity andro androany ity, mba tsy ho mpiaino manadino izahay, fa mba ho mpiaino mpankatoa kosa, ka ny teny rehetra izay voarainay eto dia mba tena ho teny fiainanay. Mangataka amin'ny fanahinao masina koa izahay Tompo ho amin'ireo izay hamaky ny teny, ho amin'izay hitondra ny hafatra ao amin'ity androany ity, mba tena ny teninao marina no voalaza aminay eto, ka mba ho tena teny fiainanao anay. Dia amin'ny anaranao irery ihany Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, efa nahafongana firenena aho, rava ny tilikambo eny amin'ny zorony, nosimbako ny lalany tsy hisy mpandeha, rava ny tanànany ka tsy misy olona, eny tsy misy mponina. Hoy izao, atahotra tokoa ianao ka ino anatra, dia tsy ho rava ny fonenanao, arak'izay rehetra voatendriko hamelezana anao. Kanefa ny fomaraina koa izy ka nanao izay ratsy rehetra, koa miandrasay ianareo ho Jehovah, ambara-piavan'ny andro hitsanganako akababo, fa izao no kasaiko atao. Amory firenena sy hanangona fanjakanao, andinako ny fahatezerako amin'ireo, dia ny firetan'ny fahatezerako rehetra, ka ho levan'ny afan'ny fahasarotam-piariko ny tany rehetra. Mitandremo, miambeno ka mivavah, fa tsy fantatrareo izay havian'ny fotoana. Izany dia tahaka ny olona nandeha hivahiny, izay nandao an-tranony ka nanome ny fahefanany mpanompony, ka samy notolorany raharaany avy, ary ny mpiandry varavarana dia nasainy ambina tsara. Koa miambena ianareo, fa tsy fantatrareo izay andro havian'ny tompony trano, na ho hariva, na ho mamanton'alina,
na ho maneno koa na ho maraina, fa ndraho avy tampoka izy ka mahita anareo matory, ary izao no lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa miambena. Koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy dia alao mba ho fiadianareo koa izany saina izany. Fa izay niaritra tamin'ny nofo dia efa afaka amin'ny ota, mba tsy handanianareo ny andro sisa iananareo amin'ny nofo araka ny filan'ny olona intsony, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana fanaon-jetilisa tamin'ny nandehanana tamin'ny fijejojoana sy ny fanerin-dratsy sy ny fahamamoana sy ny filalaon-dratsy sy ny fisotro-toaka sy ny fanompo-tsampy izay fady indrindra. Ary amin'izany dia gaga izy ireo, satria tsy miara-miazakazaka aminy ianareo amin'ny fanaranam-po amin'ny ratsy izany, ka dia tena ratsy. Nefa apomoan'ny ilay efa vonay tsara mivelona sy maty izy, fa noho izao no itorian'ny filazantsara tamin'ny izay maty aza, mba ho tsaraina araka ny olona amin'ny nofo izy, fa ho velona araka n'Andriamanitra amin'ny fanahy. Amen. Raha masina manamasinany amin'ny fahamarinana, tenao fahamarinana. Amen. Ny andininy faharoa ny omanantsika ho mpitsanganana ry havako hitsenantsika ny afatr'Andriamanitra. Tombony ampitombo lalandava ny fahasoavany ho amintsika. Amen. Ny Zefania toko 7 andininy 4 ka hatramin'ny 9 no tenin'Andriamanitra izay nomeny ho antsika amin'ity maraina na amin'ity atoandro fampivavahana larana faharoa ity. Eo maka an'io boky io sika dia misy zavatra tahaka izao hitantsika ao anatin'io boky io. Tsy hoe Andriamanitra masika, fa Andriamanitra entitra, Andriamanitra tsy manaiky lembenana, manoloana ny fahotana. Izany no hitantsika ao anatin'ny Zefania, io toko 7 indrindra. Andriamanitra tsy azo vazivaziana, ary araka ny tenin'ny soratra masina manao hoe Andriamanitra tsy manamarina ny meloka, dia ahoana ny toy an'izay? Ary tsy manameloka ny marina. Izany ny Andriamanitra hitantsika eo amin'ny Zefania. Dia Zefania dia mpaminany anankiray niasa tamin'ny andron'ny Josia mpanjaka. Josia izany moa izany dia naminany tany amin'ny taona 700 ka hatrany amin'ny taona 300 talohan'i Jesosy Kristy tany, na 700, izany tombatomban'ny mpandinika. Tamin'ny andron'ny Josia mpanjaka, ity mpanjaka ity moa olona kely 9 taona dia efa nanjaka, dia be dia be ny zavatra tsy nety teo amin'ny Israely, indrindra fa lafin'ny fivavahana. Misy ny antsoina hoe fahalovana ara-pivavahana, fahalovana ara-pivavahana. Nandeha nanompo sampy ny olona, niala tamin'Andriamanitra, fahalovana teo anivon'ny fiarahamonina. Misy zavatra maro zany nitranga tao anatin'io. Ary ny faharavan'ireo tanàna samihafa, tanàna firenena teo akaikin'ny Israely teo, dia nitranga tao anatin'izany fotoana naminan'iny Zefania izany.
dia kanjo a nieritreritra zareo hoe tsy dia tena azo azy akory zany, tsy misy mahakasika azy akory zany, dia misy lesona zany apetraka eto. Milohan'izany anefa dia ty resaka kely amin'ny ankizy satria ny ankizy moa ny tantara no mety mahamety azy. Ny ray andro dia nisy trano may ny trano dia misy trano koa ny akaikiny fa somary lavidavitra ilay trano anankiray may, dia tsy taitra ilay olona tao amin'ny trano ilany fa somary lavidavitra moa ilay izy, dia tsy tena taitra izy fa nieritreritra hoe tsy ahazo azy zany, dia natory ihany zareo fa hoe lavidavitra azy zany izy. Ny tsy tao an-tsaina zany dia nisy fil telefona, misy fil telefona ireny, telefona filaire zany, nandeha tary amin'ny tranony tary, misy telefona ohatranony. Kanjo no ny alina ny andro dia nanaraka niny fil telefona iny lay afo dia nanina zany ilay trano teo amin'ny ilany, maika io ilay trano teo amin'ny ilany. Zany moa zany dia le hoe tsy dia tena mailo amin'ny lafiny ilany, fa tahaka zany koa no zavatra resahana ato amin'ny Zefania, hoe raha misy zavatra mirodana etsy akaikinao etsy dia mieritrereta koa fa sao ahazo anao zany. Io zany tsika dia miresaka ny hoe ahoana ny fisorohana ny fanamelohana, ahoana ny fisorohana ny fanamelohana. Andriamanitra tsy manamarina ny meloka ozy tsika, tsy manamarina ny meloka ary tsy manameloka ny marina, fa Andriamanitra dia tsy azo vazovaziana satria Andriamanitra dia Andriamanitra masina. Ary zay no tenenan'ny soratra masina hoe masina aho, ahoana ny toy an'izay, aoka ho masina ihany koa ianareo. Dia masina zany dia hoe tsy voaloto, tsy voakasiky ny fahotana, ary tsy voakasiky izany fahotana zany Andriamanitra dia tokony tahaka izany koa ny olona izay mivavaka aminy. Ahoana ny fisorohana ny fanamelohana, satria raha manota ny olona dia tsy maintsy voaheloka. Misy zavatra anankitelo ry havana resahana ato anatin'ity perikiopantsika ity. Voalohany dia le hoe mahaiza makalesona, faharoa dia aoka tsy andahanatra, ary fahatelo ho avy ny fitsarana. Dahary hoe akombona kely le écran, dahary ahoana le voalohany teo, faharoa mety tsy matadidy zao, ary fahatelo ho avy ny fitsarana. Zay zany no resantsika, mahaiza makalesona, aoka tsy andahanatra, ho avy ny fitsarana. Ao anatin'ny fotoana foy ihany no resantsika n'izany rehetra zany. Voalohany, mahaiza makalesona. Averintsika indray fa Andriamanitra mahery tsy misanga manoloana ny fahotan'ny firenena, manoloana ny fahotantsika. Andriamanitra tsy misanga manoloana an'izany. Araka ny teny soratra masina ao amin'ny Exodosy 4:7, ao mba jereo kely hoe 34, Exodosy 4:7, fa naverimberitsika teo io teny io fa nefa dia tsara raha vakiny. 4:7, Exodosy 4:7. Ahoana ny lazainy eo? Mitahiry famindram-po an'ny olona rivo mandimy Andriamanitra, mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana, kanefa tsy mety manamarina ny meloka, fa mamaly ny heloko ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafy afy sy ny zafy noalika. Nanao an'ilay tantara kely moa teo, dia zavatra marina iny, zavatra nisy iny, mainy tranony teo anilany, dia nieritreritra hoe tsy mahazo, lavitra be io fa tsy mahazo atsika io, fa tsy tao an-tsainy dia misy fil telefona teo, fandray tamin'ny tranony, nanaraka an'iny ny afo dia may izy zany. Dia zay zany le lazaina hoe tandremina tsara fa ny fahotany koa zany manaranaka io, tsy vitany hoe contagieux mifindra io fa manaranaka io taranaka io fahotany io. Rehefa manao zavatra tsy mety ianao, ary zany no hitantsika zany, zavatra tazanay zany mandritra ny fotoana ny asara rehetra, misy kara taranak'olona manaonao foana any amin'ny fiangonana dia mifindra any amin'ny taranany, ary tsy afabela ny taranany fa manao takizay foana koa. Dia rehefa miresaka amin'ireny olon'ireny moa zany na miresaka amin'ny olona fiangonana, fa maninona reto olonreto manao zavatra takan'io, hoe efa nataon'ny ray aman-dreniny io. Dia zava-doza zany ny fahotana, fa sady mamindra no manaranaka io fahotana io. Io zany dia mila mitandrina antsika zany.
Mazava tsara ny lazain'ny Zefania rehefa mamaky le bokin'ny Zefania tsika. Saranio resaka moa tsika ao anatin'ilay izy fa tsy dia tena ataontsika hoe toriteny teolojika lalina loatra ilay izy. Inona no lazain'ny Zefania 3:7-9 dia hiara mamaky tsika ny 9 manao hoe efa nahafongana firenena rava ny tilikambo eny amin'ny zorony no sombaiko ny lalana tsy hisy mpandeha rava ny tanànany ka tsy misy olona eny tsy misy mponina. Iza le miteny eo? Iza le miteny hoe nahafongana firenena? Akizy moa zany resako hoe dia tsy maintsy mamiresaka kely amin'iki izy. Iza ny tena iza ny nahafongana firenena? Iza ny nandrava firenena zany eo? Andriamanitra efa nandrava firenena. Naninona ny firenena ireny ravainy? Satria nanoty ireny, satria no zavatra tsy mety ireny dia noravan'Andriamanitra. Ary rehefa ravan'Andriamanitra ny firenena, tsy ny firenena ihany moa zany ravany fa lazainy hoe rava ny tilikambo eny amin'ny zorony izy. Rehefa mijery ny teny ao anatiny io ianao dia ataony hoe tilikambo eny amin'ny zorony dia ny mpitarika ny firenena, ravany koa ny mpitarika ny firenena, potehiny daholo ny rafitra rehetra atao amin'ny firenena dia mitovitovy amin'ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao hoe raha zovay ny rafitra raha vao n'izao hoe sy rehetrarehetra fa tena zany mihitsy ny izy satria nataon'Andriamanitra hakana lesona zany. N'Andriamanitra hakana lesona zany. Dia tsika maka ny Petera 2:2-5. Petera 2:2-5 misy Petera daholo ny baibolintsika. Petera 2:2-5 inona lazain'ny Petera 2:2-5? Amin'ny anaran'i Jesosy mamaky azy tsika manao hoe ary raha nataony nanjary lavenona ny tanàna Sodoma sy Gomora ka noelohana horavana ary nataony fananarana ho an'izay ratsy fanahy-taoriana. Nataony fananarana. Raha misy rava zany eo akaikinao dia fananarana anao zany. Raha rava ny tanàna ny Gomora dia fananarana anao zany. Raha misy tanànan'olona rava eo amin'ny tanàna akaikin'ny tanànanao dia fananarana anao zany. Raha misy olona maty eo akaikinao dia fananarana anao zany, fitezan'Andriamanitra anao zany. Ary dia misy koa ny eo amin'ny Luka 7:4, 4 sy ny 5. Luka 7:4, 4 sy 5. Tsika mijery kely ny filazantsara araka ny Luka 7:4, 4 sy 5. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy zany rehefa hitantsika hoana ny vakany. Ary reny valambin'ny folo reny izay nianjeran'ny tilikambo tao Siloama ka maty, ataonareo va fa mpanota mihoatra noho ny olona rehetra izay monina ao Jerosalema reny. Tsy io zao aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo dia ho ringana tahaka azy koa ianareo. Maiza maka lesona zany ny hafatra, maiza maka lesona. Misy zavatra mitranga, na nitranga atao amin'ny fiainanao manokana azy, maiza maka lesona. Ary izany no anatra hoentin'Andriamanitra ho antsika androany, ny fahaizana maka lesona amin'izay mitranga na eo amin'ny fiainanao na eo amin'ny fiainan'ny hafa. Andriamanitra io dia Andriamanitra miteny. Ary Andriamanitra tsy hoe miteny ihany amin'ny soratra masina dia mamaky ny soratra masina tsika, fa miteny koa amin'ny zavatra ataony eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Raha misy zavatsarotra lalovan'ny fiainantsika dia miteny amintsika Andriamanitra. Raha misy zavatsarotra lalovan'ny fiainan'ny hafa dia miteny amintsika Andriamanitra. Raha misy zavadoza mitranga ao amin'ny fiarahamonina misy antsika dia miteny amintsika Andriamanitra. Tao firenentsika moa zany voangana kely tsika teo nisy hoe zavadoza satria nisy namaky trano, nandoro trano, nandoro tanàna. Reny dia miteny amintsika Andriamanitra hahay maka lesona. Inona moa natao hoe mahay maka lesona zany raha araka soratra masina? Inona natao hoe mahay maka lesona zany? Mibebaka zany, mahay mibebaka. Mila mahay mibebaka tsika. Ary anarin'Andriamanitra tsika hibebaka. Tsy hoe reny olona nandoro trano reny ihany, tsy hoe olona nandrobo reny ihany, tsy hoe ny olona manaonao foana ihany, fa itsika ihany koa dia anarin'Andriamanitra hibebaka satria ny mpanompon'Andriamanitra dia miatsara isan'andro. Miatsara isan'andro. Fa tsy hoe miaratsy arakaraka ny hanomponan'Andriamanitra. Io moa dia zavatra mahagaga mihitsy ao amin'ny fiainan'ny fiangonana. Misy olona manompo an'Andriamanitra arakaraka ny nahela azy teo ny naharatsy azy, fa tsy arakaraka ny nahela azy teo ny nahatsara azy. Ny divay moa dia tsy taka izany, ny tamin'ny heriny anotory an'izany teto. Ny divay tsy taka izany loatra. Ao amin'ny soratra masina misy amin'izany hoe ny divay efa niotro kely dia divay tsara zany. Taka izany koa tsika fiainana kristianina, rehefa elana kristianina antsika dia miatsara ny fiainantsika.
mety tsara tsika. Zavatra faharoa dia hoe inona le hoe fisorohana amin'ny fanamelohana. Inona ny faharoa teo? Samy mitadidy kely tsika. Ahoana le izy? Aoka tsy andanatra. Zany ange toriteny isan-kalady hoe mananatra io, mitaiza io. Tsika mamaky teny io dia mananatra io, mitaiza io. Dia misy mampalahelo moa zany rehefa mamaky ilay Zefania tsika. Mamaky Zefania tsika ilay toko fahaenina sy toko fahavalo. Dia ndeo tsika mamaky ny toko ny andininy fafito hoe. Zefania toko fahatelo andininy fafito. Andao vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe hoy izao, atahotra tokoa ianao ka inoanatra dia tsorava ny fonenanao arak'izay rehetra voatendrika io hamelezana anao, kanefa ny fo maraina koa izy ka nanao izay ratsy rehetra. Dry mampalahelo le toe-tsaina zany, toe-panahy. Ary izay moa resahana foana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao miresaka hoe hanavao, hanatsara, tsy resaka politika izany fa zany mihitsy fiarahamonina zany. Raha tsy miova ilay toe-tsaina, raha tsy miova ilay toe-panahy, tsisy ninina iavao zany. Raha mbola miteny ratsy foana miteny ratsy, raha mbola mangalatra foana mpangalatra, raha mbola manao risoriso foana mpanao risoriso, raha mbola mangalangalatra kely any an-trano any nareo rakizy dia tsy miova ny tsy misy manova ninina. Fa tiako marihana fotsiny ity teny eo amin'ny andininy fafito ity, manao hoe kanefa ny fo maraina koa izy, ny antony nandravan'Andriamanitra ny tanàna teo akaikiny dia ny mba hakany lesony, satria Andriamanitra dia tsy maniry ny haravany, mba tsorava ny fonenany, mba tsorava ny firenena. Kanjo ny fo maraina koa izy. Inona ny dikany hoe fo maraina koa izy? Kanjo ny vonina izy, nanao ny lohany izy, nanao izay tao an-tsaina izy, fa vonina hatrany hanohy ny lalana izy. Vonina hatrany hanohy ny lalana izy, vonina hatrany hanao ny ratsy fanaony izy, vonina hatrany izy hanao ny ratsy fanaony, fo maraina izy. Zany dikany hoe fo maraina ato amin'ny solaitramasina, fahavononana, ny fahavononana hanao ratsy, fahavononana hanao izay tandrifony loha, ary dia tsy te handray ny anatr'Andriamanitra. Tsy hoe tsy te ho faty, fa tsy te handray ny anatr'Andriamanitra. Ndao tsika hamaky ny eo abolana fahadimy folo andininy faharoa amby telopolo revana malala. Dia fananako sady ny fizarana faharoa iny. Eo abolana fahadimy ambin'ny folo andininy faharoa amby telopolo. Misy abolana daholo ny baibolitsika. Hoanany ao. Dimy ambin'ny folo roa amby telopolo. Ndao ary. Ndao ary tsika hamaky azy tsara amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izay mandahanatra dia manary tena, ary izay mihaino ny fananarana azo fahalalana. Mazava tsara zany. Izay mandahanatra ozy dia maninona? Manary tena. Olona manary tena ny olona mandahanatra. Ary Andriamanitra tiantsika matoa mananatra, matoa mitaiza. Olona manary tena zany mandahanatra zany. Ka aoko tsika tsy handahanatra. Aoko tsika hahalala. Fa te hananatra tsika mandrakariva Andriamanitra. Te hiteny amintsika izy, satria tsy tia no veritsika, tsy tia no fatitsika. Nahoana moa ny teo faty ianareo izy ny soratra masina? Nahoana moa tsika ny teo faty? Maniry fahavelomantsika i Jesosy Kristy tompontsika dia tonga tetỳ ambony tany nitondra fiainana ho antsika, fa tsy ny hahapotika antsika akory. Satria aoka tsy handahanatra tsika. Indrindra moa nareo rakizy satria be dia be ny ankizy eto moa dia miresaka ny ankizy hoe ny atao hoe fananarana mantsy dia indraindray tsy henon'ny ankizy. Mananatra indray aman-dreny, eo rakizy asa dia io telefônina io atao isan'andro e. Fa tsy alany hoe heno zany ny azo damoska. Eo rakizy aza manao an'izao nareo dia mbola manohy ihany. Ka ny atao hoe olona tsy mandahanatra dia tsy hoe manaiky fotsiny. Rehefa mianatra rakizy dia aza dia milalao telefônina ozy indray aman-dreny. Dia tsy hoe manaiky fotsiny, eny ry dada sy neny, na hoe eny, nareo koa, izay moa le fiteninareo zay, nareo koa, nareo koa. Fa manaraka tsakany sy andavany izany torohevitra ny ray aman-dreny zany. Ary eto mba miteny amin'ny maray aman-dreny tokoa hoe telefônina io tsara ihany no manana azy akama fa tsy mahasoa io, manimba io. Rehefa manana azy ianao dia manimba io raha ohatra ka manelingelina ny fianarana, manelingelina ny fitezana. Farany, inona ny farany eo? Anao faran'ilay fizarana amin'ilay toriteny?
Fisoroana amin'ny fanameloana dia ho avy ny fitsarana. Mamaky ny andininy fahavalontsika ao amin'ny Zefania 3:3. Ao tsika raha mamaky ny andininy fahavalo indray. Inona zavatra hitranga ao zany? Andininy fahavalo. Koa miandrasa ahy ianareo, hoy Jehova, ambara-piaviny ny andro hitsanganako hakababo. Fa izao no kasako atao, amory ny firenena sy anangona ny fanjakana aho, andinako ny fahatezerako amin'ireo, dia ny firehetan'ny fahatezerako rehetra, ka ho levon'ny afony fahasaro-piariko tany rehetra. Teny fo ihany no ataoko ao anatin'ity andininy fahatelo ty, fahavalo ty. Zavatra moro zany hiaran'ny fahatezerin'Andriamanitra zany. Zavatra moro zany. Resahana mitoro-teny zany ka mora. Fa zava-doza izany hiaran'ny fahatezerin'Andriamanitra zany. Eto moa dia hoe ho levon'ny afony fahasaro-piariko ny tany rehetra. Fa miresaka hoe ho levon'ny afo zany dia hoe fahasimbana tanteraka, fijaliana tanteraka. Ka ny azon'ny tanan'Andriamanitra dia zava-doza eo amin'ny fiainantsika zany. Zany no itenenana amintsika hoe tsy maintsy hisy ny fitsarana. Ary Andriamanitra ny tena mahalala ny olona rehetra, ny olona tsirairay avy. Tsy maintsy mbola iseho anatrehan'Andriamanitra tsika. Tsy maintsy iseho anatrehan'Andriamanitra tsika. Ary izay, lozan'ny fiangonana, lozan'ny mpitondra fivavahana tsy milaza ny marina amin'ny olona. Za mantsy zao ny amin'izao fotoana izao dia hoe raiso ny fahasoavana, raiso ny fitahiana. Tsy miresaka amin'olona hoe mibeba. Mila mibebaka tsika. Mila manova fiainantsika. Tsy tsika nefa no afaka manova ny fiainantsika, fa ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny no afaka manova ny olona. Azahazo ny tanan'Andriamanitra ihany ry afaka malala. Fa ny tantarako kely indray mandeha teto ihany ity indray taon'izay. Voangakana namerina azy kely. Io zavatra ratsy atao io misy valiny io. Fiangonana anankiray tany amin'ny faritra Efanesako. Nanamboatra fiangonana ny olona dia nisy olona tonga niasa ny olona. Dia niasa teo ny olona dia vitaina ny fiangonana dia vita ny fiangonana. Tsy nomendry zareo ny karaman'ilay mpiasa. Toman'ilay olona hoe satria amam-bolana izany manao fiangonana izany dia lasa ilay olona no dia nitomany. Dia miteny anao fa izany fiangonana izany, fiangonana tamin'ny masoko izany tantara izany tsy misy pastera mijanona eo mihoatra ny tapataona. Ary mandritry n'izany tapataona izany dia misy zavatra manahirana foana eo amin'ny fiangonana io. Dia tantara izany manontany, fanontany moa ny olona hoe fa maninona ny olona, pastera tsy tamany eto amin'ity fiangonana ity. Dia ny tantara ny ray aman-dreny hoe nisy zavatra tahaka izao teto amin'ity fiangonana ity. Satria ny zavatra ny ratsy atao dia misy valiny avokoa. Ary tsy hoe misy valiny avokoa, tsy hoe resaka karma anareo rakizy io koa hoe misy karma zany. Tsy fantatro izany karma zany. Fa Andriamanitra dia mamaly. Ary ny valy nomen'Andriamanitra tsy zakanao. Dia ny zavatra lehibe zany dia hoe mbola manana fotoantsika hakana lesona, handraisana anatra ary hahalalana fa ho avy ny fitsarana. Avana malala ity voalohan'ny Novambra ity moa zany dia fotoana atserovantsika hoe araka ny lohahevitra mpanjintsika efitra amin'ity dia ny hoe mahandrasa ho avy ny tompo. Atserovantsika fa tsy maintsy ho avy ny tompo. Ary raha ho avy ny tompo dia moa hahita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Zany no izy. Raha ho avy ny tompo moa efa nibebaka ve isika. Tadio tsara fa tsy misy hoe adinina amin'ny nataoko ianao. Tsy adinina amin'ny nataoko ianao fa ho adinina amin'ny nataonao ianao. Za tsy adinina amin'ny nataonao fa samy ho adinina amin'ny nataony ary samy mandray ny valiny asany olona rehetra. Izany rehefa malala fisoroana amin'ny fanameloana dia voalohany mahaiza ao ny lesy teo vereny kely ilay écran amin'izay. Mahaiza maka lesona. Faharoa aoka tsy andahanatra ary fahatelo
ho avy ny fitsarana ho an'andriamanitra voninahitra. Amen. Ivavaka isika tokoa. Misaotranao izay Andriamanitra renay, Andriamanitra fitiavana sy nijery ny tsy fahataterahanay, tsy mahafoy anay ho very any amin'ny elo. Misaotra ary tompo be fitiavana, mananatra anay isan'andro isan'andro, mampita lesona aminay isan'andro isan'andro. Indreto amin'ny fiangonanao miondrika, mandiny tena, fanay masino, tario zahay, tario izay andray anatra, tario izay andiny tena, ary tario ihany koa izay atsiaro fa isy ny fitsarana farany. Mifono aminao izay Jesoa, mpanota tsy mendrika eto amin'ity firenena malotomolotra ity, taranaka mpanao meloka, mamindrafo aminay, mamelany elokay. Aza tsarovanao intsony ny lasanay, fa ianao no hanavao anay indray. Andriamanitra fitiavana ianao, mpamindra fo ianao, mahalala ny fo sy ny voa ianao, ka raha miondrika ny fiangonanao, mandiny tena ny fiangonanao, mamindra fo aminy. Amin'ny anaranao Jesoa, mpamindra fo, mpamela heloka, no anaovana izany vavaka fifonana izany. Misaotra Tompo. Amen. Tsika no ny finantsika nangatantsika famindrapo sy famelan-keloka mitsangana ankehitriny driavako fa Andriamanitra tianao izy. Raiso amin'ny finoana ny teny famelan-keloka atolo no asy ho anao, fa izay miandry an' Jehova dia mandroso hery koa. Elatra no hiakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy osana, andeha izy nefa tsy horeraka. Fatao izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very za rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ko amin'ny anarany no anambarana aminao indray ankehitriny, voavela ny eloko noho ny anarany masina, midy arahany tomponao. Amen. Sambatra ny olona sambatra ny olona zay tsy ary tsy misy.
samaneny fonony ka dia nonona ny fanekepolontsika indray sika irasantsika mino rehetra manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra ray sy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virginia mijara lampaka Ponto-Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka naleha nidany tany amin'ny fiainatsika tsara tamin'ny tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any anazy mipetraka ny ranomanitra azo avy any lehibe tsara vera sy meny fanahy masina fiangonana masina manerana zao fiombonana ny masina famelan-kely fitsakarana ny tena maty ary fiainana mamizay. Amen. Mahazo toerana ny fiangonana ny atoko-pihirany manao ny anjara hirany izao.
tonga amin'ny fotoana izay anaovana ny vavaka fangatantsika ravana malala misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny valimbavaka rehetra efa nomeny na ho an'ny ankohonanao na ho an'ny fiangonana na ho an'ny firenena. Androany dia manasa anao aza matahotra mangataka amin'Andriamanitra izay irin'ny fonao ho an'ny fianakavianao, ho an'ity fiangonana misy antsika ity ary ho an'ny firenentsika, hivavaksika. Raha eo misaotra anao zahay fa Andriamanitra mpahamaly vavaka ianao, fa Andriamanitra fitiavana ianao ka mamaly ny vavaka sy ny fitarainan'ny mpanomponao andro manalina. Misaotra Tompo noho ny amin'ireo valimbavaka efa azonay, efa nositrahanay ary porofo velon'ny fitiavanao reny. Misaotra Tompo noho ny namohanao anay tao amin'ny zavatsarotra samihafa teo amin'ny fiainanay, na ny ankohonanay izany na ny tenanay manokana, teo amin'ny asanay, teo amin'ny andraikitray. Misaotra Tompo noho ny fitiavanao anay ka namelanao anay ho tonga eto amin'ity toerana masina ity, izay tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra sy vavahadin'ny lanitra. Vavak'izay ho an'ireto ankizy madinika sy tanora vao eritreron'ny rehetrarehetra izay tezaina ao anatin'ny sampanampanazava sy tily, na dia hoe mpitaiza aza ny sasany amin'izy ireo dia tezaina ihany koa. Jesoa, reo ny zanakay meo fahendren'ireo, meo zotom-po hanompo anao reo, ataovy matahotra anao ary hitombo amin'izany fahatahorana anao zany reo zanakay ireo. Mba tsy ho anisan'ny zaza izay mety mpaniratsira na mpitenin'ny ratsy, fa ho afa-miala ao anatin'izany satria ianao no miaro anay. Matoky ianao zahay, pelatananao no ametrahanay ny fianaran'ireo, ny fiainan'ireo amin'ny ho avy, satria fanirin'ny ray aman-dreny ny ahatonga ny zanany ho tsara fiafara. Dia mivavaka aminao izay mba hatanteraka izany. Da io ny fitezana atao anatin'ity sampanampanazava sy tily ity. Da io ny birao an'ny komiti-pivondronana sy ny komiti-pivondronana, reo asa rehetra atao anatin'izany sampanampanazava sy tily izany. Ary tsy eto amin'ny fiangonana misy anay ihany fa ny manerana ny sahan'ny fitsekemy Jesoa ho vavolombelonao reo naiza naiza misy azy. Dia vavak'izay ho an'ny ankohonanay sy ny fianakavianay, ny tenanay raha teo koa. Fantatrao ny fanondriana lalina ao am-ponay, betsaka ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanay ary tiana entina eo anatrehanao reny. Ianao raha teo fa niteny hoe makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana, zaho hanome anareo fitsarana. Dia matoky izay Tompo, ho tanteraka aminay tokoa izany. Da io ny asan'ny tanan'ny mpanomponao rehetra, enta io izy mba tsy hanan-java mahory ny mpanomponao. Dia mivavaka izay ho an'ity fiangonana misy anay ity, be ny zavatsarotra lalovana, misy ny manahirana, misy ny sarotra, kanefa matoky izay fa takizay efa nampaherezana ao anay hatramin'izay. Dia olo mahery izay, tsy matahotra ny loha izay satria ianao no aminay, ny tsoraka azonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra anay. Da io ny fanaovana fananganana fotodrafitrasa izay ikendrena ny azahoan'ny fiangonana mitoro ny filazantsara ary manana ny ampy amin'izany fitoriana filazantsara izany amin'ny ho avy. Da io ireo asa fitoriana rehetra ataon'ny fiangonanao na ataon'ny sampana tamin'ity fiangonana ity, fiangonanao ity, ary fantatray fa momba ny fiangonanao ianao. Dia da io koa ny firenenay, fantatrao ny zavatra nitranga teto amin'ny firenenay izay raisinay ho valimbavaka avy aminao izany, kanefa matoky izay fa hitaiza ny firenenay ianao mba ho firenena vanona tokoa eo anatrehanao Andriamanitra, tsy hifamotika, tsy hifanimba, fa tena ho marina tokoa ny teninao hoe tsy manamarina ny meloko ianao ary na manameloka ny marina, fa mba ho marina izany ato amin'ity firenenay ity. Dia ho tahinao ny tanindrazanay ka hifankatia ny vahoaka malagasy ary hanana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny maro anisa ao anatin'ny firenena.
dia matoky mananao zay fa eo ampelantananao no mpitondra, ampelantananao no avy ny firenena, satria ianao Andriamanitra no mitondra ny firenena, fa sambatra ny firenena izay manana ny Jehovah ho Andriamanina. Petraka eo ambany fahasoavanao ny zavatra rehetra, ny andraikitra samihafa mety ho tanana rehetra ao anatin'izany firenena izany, dia apetraka eo ampelantananao koa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no angatana izany, izay efa nampianatra anay vavaka hoe rainay ao izay lanitra, ho masina ny any lavaka, tonga ny fanjakana, ho anisy totranao, tiantany takanay, ho anisy akasikazy, ho ilanika takanamelanay sy rehetra taminay, tonga ny fanjakana, manafany amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny ary ny voninahitra manakizay. Amen. Son'Andriamanitsika vavarana fa manantena valim-bavaka tsika omen'Andriamanitra antsika tahaka izay efa namaliny ny vavaka nataontsika hatramin'izay. Dia andeha tsy hifampiaraba fa tonga eto an-tranon'Andriamanitra tsika moa zany dia mifampiaraba minaran'i Jesosy Kristy, tsy misy ho atoro akory fa samba milaza izay tenim-pahasoavana ao am-bavany satria efa zatra zany raha teo tsika. Mila mizatra mifampiarabitsika ary manana teny fahasoavana ao am-bavintsika dia manatanteraka izany. Zao tsika dia tonga amin'ny fotoana izay hanamariana ny fotoananam-bavaka ny sampanampanazava stily. Raha manana hira ianareo dia mihira, vita ny hiranareo dia miakatra ny birao, miresaka ny fiainan'ny sampanampanazava stily sy ny afatra avy any amin'ny fobe fijegema dia mamarana azy izahay birao fiangonana. Dawary.
Ny sampana mpanazava stily eto Salema vaovao dia manonona ny fiadanan'ny tompo anapaka amin'ny fiangonana ray manontolo. Izao dia iroso amin'ny fanokafana amin'ny fomba sokoto. Iangaviana izay manao fanaminana dahana rehetra hitsangana. Mpanazava. Vonona. Tandremo, tily, hatrany hatrany. Ambara fa misokatra androany fa 9 volana Novambra ny taom-panebeazana 5 eto amin'ny fivondronana fa 4 Salema vaovao. Misaotra an'Andriamanitra izahay no ny fahasoavana ka ny alahady natokana ho anay sampaty androany. Misaotra ny mpitandrina, ny bram-piangonana, ny fiangonana mivavaka sy manohana anay ary manaiky ny anatanteranay izao anjara-panompony izao. Andriamanitra manan-karipahasoavana ny amaly fitianareo tsirairay avy. Ny sampana mpanazava stily dia sampana velona ao anatin'ny fiangonana. Mitaiza ny ankizy sy ny tanora ho tian'Andriamanitra ka vonona hiasa ho an'ny fiangonana sy ny tanindrazana ary ny mpiara-belamina. Izany hoe sampaty Andriamanitra namana tanindrazana. Tsy manao ambany zavatra ny fitoriana ny filazantsara Jesosy Kristy. Fitezana vatana, saina, fanahy. Miara-miasa amin'ny fiangonana izahay, koa manoloan'izany dia manana ny adidy ka manolotra ny anjara birikinay ho an'ny fanorenana. Eo anivon'ny fobe koa dia manana ny anjara didinay izahay dia manasa antsika rehetra amin'ny fanatanterahana ny rakitra vata rehefa mirava mba hanefana izany adidy izany. Araka ny voalaza tamintsika fa ny sampana mpanazava stily dia mitaiza sy manabe ny ankizy sy ny tanora
olombanina. Koa ireto avy ny sampana misy ao aminay. Ny zazavavy 9 ka hatramin'ny 12 taona, izany hoe vorokely. Iandreketany Seftaine Lova Finy Mitrandraka izay nahatonga fialantsiny sy Arena Mialinjara na Sity Mahave. Seftaine Isaia. Ny amin'ny zazalahy 9 ka hatramin'ny 12 taona na hoe Loftao. Seftaine Lova Akela, Seftaine Fanilo Balou, Seftaine Manu Bagera, Seftaine Niavo ka. Ny sampana maitso zazavavy dia manomboka amin'ny 13 ka hatramin'ny 15 taona, izany hoe mpanazava. Iandreketany Seftaine Fanasina sy Seftaine Fetra. Ny zazalahy 13 ka hatramin'ny 15 taona na tily. Iandreketany Sef Asina na Jamoka Mikiry. Chef Fitahina na Lamazoto. Chef Toky Nigara. Chef Toavintso. Ny sampanamena zazavavy 17 taona no mihoatra na hoe afo. Iandreketany Seftaine Nordina na Mima Akara. Seftaine Aingo. Ny mena zazalahy 17 ka hatramin'ny 20 taona na mpiandalana. Iandreketany Chef Lika, Chef Antso, Chef Sandratra, Chef Santatra, Chef Uyubi na Ilasarika. Ny sampana mena fify dia zazalahy 20 taona no miakatra. Zay iandreketany Chef Nianja na Langoro Mangoro. Ireo ny mpiandraikitra ny zanatsika. Komanasa ny mpiandraikitra anao fanentanana vetivety. Miarapantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Zazalahy sy zazavavy kely ve ise tanora manomboka amin'ny 9 taona ka hatramin'ny 15 taona manasa anse anatevin-darana an'ireto beazina ireto. Ao ihany koa an'se izay maniry hiaraka aminay mpanabe mpiandraikitra dia misokatra ho an'se izany 19 taona ny miakatra efa mpandray ny fanasan'ny Tompo na mpanantona. Ho antsika ihany koa skoto tranainy na efa nandalo skoto na ireo izay te hosakaizan'ny fikambanana misokatra ho an'se ny firaisan'ny mpanazava stily tranainy ary sakaiza na ny FMTROS. Satria sambana velona ao amin'ny FJKM eto Madagasikara hatramin'ny velany ihany ny sampatia. Dia toy izao ny afatra avy any amin'ny sampatia Vobera fitinina fohy amintsika rehetra. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ry fiangonana malala. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa vita soamatsara ny synôda lehibe faha-20 ny tany Tolagnaro tamin'ny Aogositra lasa teo. Isaorana ihany koa ny Tompo fa tanteraka soamatsara ny fivorian'ny mpiandraikitra foibe voalohany. Ary isika sampatia dia sady miarahaba no mirary soa azy izay rehetra voafidy no fidin'ny Tompo amin'ny andraikitra maro samihafa. Miroso hatrany isika sampatia araka ny teny fanevantsika hoe aoka hirehitra ny jironareo. Koa manentana sy mankahery hatrany ny rehetra amin'ny fanatanterahana amin'ny pahavononana ny etsim-panabeazana ho fampandrosoana ny fiangonana sy ny firenena. Antenaina no fandraisana anjarany rehetra izay miakatra ty Antananarivo ivahiny ary dia asaina ise isakafo ao amin'ny Manasoa riana 5 trano ifanomezan-tsoa Analakely izay fidiram-bola maharitra ny sampatia foibe. Amin'ity taona ity dia isy ny fionam-bentsika amin'ny volana Aogositra 2024 any synôda-paritany Ambatondrazaka vaovao samy miomana amin'izany. Eto am-pamaranana ary havako
manonona ny fiadanany tompo ho aminareo rehetra, ary antenaina fa tsy ho tapaka atreto nitondram-bavaka itrotram-bavaka ny fiainan'ny sampana isika mandritra ao alahady ny sampaty izao, ary amin'ny andro rehetra manaraka mamangy sy manao velomanareo amin'ny anaran'ny tompo lohan'ny fiangonana sady zokintsika. Amin'ny anaran'ny foibe sampatia ny filoha mpiara-mitantana Andriamatoa Remara Donatello mpitandrina Jakala Marisika sy Ramatoa Randriantsa Voangy Vonenina Milofo. Sotra tompoko. Soran'Andriamanitra tsika ravana malala noho ny amin'ity andro lehibe sy manan-danja andro antia noho ny amin'ny fitezana skoto eto amintsika ny sampana mpanazava stily. Ny amin'ny zany vao mariko sao dia hoe sefo daholo ny mpikarakara rehetra ato. Dia zany hoe sefo zany dia mpitarika zany. Mpitarika zany dia rehefa mitarika dia tena mitaiza tokoa ny ankizy araka izany. Ny teny soratra masina omeko anareo dia ny teny efa hainareo ihany. Ny teny eo amin'ny ohabolana 2020 andinin'ny fahenina manao hoe haitsika rehetra izany teny izany. Zaro amin'izay lalana tokony aleny ny zaza ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Izany ny fitezana. Ny fitezana zany no antony isiany skoto. Ny fifaliana ho anay zao dia mahita anareo hoe maro be ny ankizy tezaina atao anatin'ity skotisma eto sampana mpanazava stily eto amin'ny Efitsikema Salema vaovao ity. Be dia be ny olona maniry hoe mba ho maro tahaka izany ny ankizy any aminy, fa antsika moa zany dia nomen'Andriamanitra tombony amin'izay. Na sekoly alahady na ny sampana mpanazava stily. Sampana mpanazava stily dia sampana mpitaiza olona, mpanabe olona, ka dia efa-be amin'izany ianareo biraon'ny komity mpivondronana, dia ianareo komity mpivondronana ary ianareo mpitaiza rehetra ao anatin'ity sampana mpanazava stily ity. Tsangantsika hivavaka ho anareo. Vavaka sika. Jesosy misaotra anao izay fa zava-dehibe ho anay ny fananana an'izao sampana mpanazava stily izao, sampam-piangonana hitezana ny reto zanakay reto, na beazina izy na mpanabe dia tezaina ao anatin'izany ny sampana mpanazava stily izay mametraka ho filamatra ny fitiavana anao Andriamanitra, ny fitiavana ny namana, ny fitiavana ny tanindrazana. Dia ho vavolombelonao eto amin'ity tanindrazana ity anie reto zanakay malalanay reto, ary ahita fitio amin'ny masonao ka androso lalandava ny fitezana. Dia toy izany koa ny hitahinao ny mpikarakara rehetra, ny filoha sy ny komity mpivondronana ary izay rehetra misehatra ao anatin'ny fitezana ato amin'ity sampana mpanazava stily ity. Tsofina iarano amin'ny anaranao reo amin'ity tom-pianarana ity, tanteraka tsara ny asa izay nampanaovinao azy, dia ny hanazatra amin'ny zavatra tsara, amin'ny lalana tokony aleny zaza, ary rehefa antitra ireo dia ho hita tsy hoe sampaty fotsiny, ho hita fa mpanomponao tokoa. Dia farananay ny vavakay ka ny fanonana ny fiadanana ho an'ireto zanakay reto no amarananay izany vavaka izany. Voninahitra ho anao Andriamanitra, misaotra Jesosy, amen. Rahasoa anareo zanako malala, petraha ny fiangonana, raisina tanana anareo misaotra amin'ny fanohanana. Iangaviana izay skoto rehetra manao fanamiana ara-dalàna hitsangana. Mpanazava.
Andremo, Tilo, hatrany hatrany. Irosan'ny asan'Andriamanitra isika liavako, isesy ny filazan-draharaha voafitina dia aorianan'izay fanentana nataon'ny komitin'ny fanorenana ary aorianan'izay dia isy fanoloran-jaza ihany koa. Dia iroso amin'izany isika tompoko. Eny ary aterina ny fiarabana ho antsika mpianakaviana indray dia alahady fahatelo ity ary alahady fahatelo io izay entina nambavaka ihany koa ny sampanampanazava azy ity arak'izay fanatrehantsika teo dia mivavaka ho azy ireo isika amin'izay antso sy ny fanompoana izay efa nifidianan'ny tompo azy ireo mba efa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Arak'izay efa nambara teo moa zany dia sampana velona ao anatin'ny efintsika izy ireo dia manao ny adidiny arak'izay tandrify azy ka ny adidiny amin'ny fohibe koa tahaka an'izany dia mpifanohana sy mifankahery miaraka amin'izy ireo isika ary zany no isin'ny rakitra vata eny ambaravarana rehefa mirava isika rehefa avy eo zany dia ho marika izay fanohanana sy fiombonana amin'ireo izay dia manao izay rakitra vata izay isika. Avy amin'ny komity ny fahefapolo taona ny ray aman-dreny mpitandrina Rasendra Asina Lalahaja mpitandrina amin'ny vady tanterahana amin'ny alahady fahatelopolo ny volana novambra vavy izao roa ora sasany eny amin'ny FJKM Tranovato Faravohatra ny fiderana sy fisaoranan'Andriamanitra noho ny izay fahefapolo taona na mpitandrina ny mpitandrina arak'izay nambarako teo ny voalohan'ny FJKM teo aloha dia ny mpitandrina Rasendra Asina Lalahaja mivady. Avy amin'ny AFF Synodam-paritany no tanterahana eny amin'ny FJKM Ambomena Fahasoavana ny fihaonam-ben'ny mpandray fanasan'ny tompo manerana ny Synodam-paritany Antananarivo Andrefana. Ny fotoana moa zany dia manomboka amin'ny 9 ora sasany maraina. Misy fampianarana izay ho tanterahana eny amin'ny sabotsy fa 20 volana novambra no anaovana an'izay fihaonam-be izay. Ny fiofanana izay ho tanterahana eny dia misy lohahevitra manao hoe mpandray fanasan'ny tompo vonona sy vanona. Isy ihany koa moa zany sakafo atoandro izay homanina eny amin'ny vidiny 2,000 ariary. Fandraisan-tanana mpitandrina avy amin'ny FJKM Ambodiala Peniela Fahazavana Synodam-paritany Iarivo Avaradrano. Ny mpitandrina Raoely Aromanga Ajasolo Arety Menakavy dia ho tanterahana zany fandraisan-tanana azy ireo amin'ny sabotsy
20 ny volana Novambra ho avy zao amin'ny 7 sasany maraina izay fotoana tarianisy no taparitany arivo avaradrano. Io pasteur io moa zany dia fantatsika tsara fa zanaky ny fiangonana io pasteur Iadza dia zay no nandefasany fanasana eto amintsika moa zany dia manotrina azy sika ho amin'izay ho afaka ho amin'izany fandraisan-tanana izay. Ny SK4FK dia mampilaza ho an'ireo izay nisoratra anarana ho amin'ny fianarana teatra sy ireo izay mbola maniry hianatra an'izany fa dia manomboka amin'ny sabotsy 12 ny volana Novambra ho avy zao zany ny fianarana manomboka amin'ny 3 ora tolakandro zany. Ny ataoko piramety milaly dia milaza amintsika fiangonana zany fa raha arivo izy ireo dia noho ny fanasana izay azony dia andeha eny amin'ny Ambohimasina Itosy ao amin'ny FLM moa zany. Reto no fandaram-potoana izay vitsivitsy izay ambara amintsika izay tsara ho tadidintsika zany amin'ny volana Novambra sy ny amin'ny fiandohan'ny volana Desambra izay efa nambara tamintsika tamin'ny heriny ihany koa zany. Ny akaiky indrindra aloha zany dia ny raha hariva amin'ny 4 ora tolakandro dia milaza amin'ny braon'ny sampana sy ny fikambanana rehetra zany mba ho tonga raha hariva hisy atrikasa izay ho tanterahana zava-dehibe io fotoana io dia tena miangavy anareo zany mba ho tonga tsy hoe solotena akory, tsy hoe solotena ny brao fa tena hoe brao raha ny tena tsara zany dia nareo complet mihitsy zany io braon'ny sampana sy ny fikambanana rehetra amin'ny 4 ora tolakandro. Ny sabotsy ho avy zao dia fivorian'ny mpihevitra raha tontolo andro izy io mbola zaina amintsika niany ny fandaminana samy hafa ny toerana sy ny ora iangana eto amin'ny fiangonana. Ny alahady 17 volana Novambra amin'ny heriny anio zany fidirana tokana ihany ny eto amin'ny fiangonana amin'ny 7 ora maraina. Avy eo isy fivorian'ny mpandray ny fanasan'ny tompo rehefa aorianan'ny fanampahavavahana izay atao amin'io fidirana tokana io ihany. Ny alatsinainy volana Desambra ka hatramin'ny 9 ny volana Desambra dia tanterahany eo ilay herinandro ny mpandray ny fanasan'ny tompo dia isy ny fampianaram-pinoana ao anatin'izay herinandro izay. Ny sabotsy moa zany mifarana sabotsy 9 ny volana Desambra izy io izay fivoriam-ben'ny mpandray ny fanasan'ny tompo eto amintsika dia eo zany misy dinika samy hafa arakarak'izay hitondrahana azy eo moa zany dia eo ihany koa no anaovana ny andaminana ny mampiangona sy ny mahampandray anao eto amin'ny fiangonana raha ohatra misy zavatra tianao anontaniana na tahaka an'izay na taratasy tianao azo dia ao anatin'io zany no anatanterahana an'izany rehetra izay. Ny alahady 7 volana Desambra moa zany dia alahady ny hitondranam-bavaka ny ray ambany ampitarina mianakavy eo ihany koa ny 10 taona ny fiara-miasa izay mbola ho ataon'ny komitin'ny fanorenana eo moa ny fanazavana ny mahakasika an'izany. Zay zany no raha fitina izay ambara amintsika fa dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra iroso amin'ny fanentanan'ny komitin'ny fanorenana zany isika zao. Manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra hatrany riavana amin'ny anarany izay komity ny fanorenana no hijoroana eto. Zavatra roa no ambara. Ny voalohany dia mikasika ny fizotry ny asantsika eto amin'ity foto-drafitrasa izay atao hoe espace Salema. Hitanao eo amin'ny fafana eo ny zavatra efa mandeha fa mbola ao anatintsika aloha zao le hoe fanotorana ny tany. Efa misy ny ampahany voalohany izay ny FJKM Manalakely moa zany manome antsika an'io tany io hitanareo amin'ny sary io fa ao anatin'ny andian'ny faharoa tsika izao fa noho ny zava-misy eto amin'ny firenena dia somary mbola miato le fanomezana n'ilay taratasy azahoan'ny fiara mivezivezy avy any Analakely makaty fa mino isika fa hivatsy ho ela io fa samy mifampitondram-bavaka tsika ka dia mila faharetana kely isika. Ny faharoa dia efa mandeha ny varavarakely koa zany mura iny ambony iny efa alefa koa zany iny fa io tany io zany aloha dia tsy maintsy rivitaitsika mihitsy satria tsy afaka manao an'le dalina isika raha tsy voatototra daholo ny tany ao amin'io ambany io. Ny faharoa dia mikasika ny
fahafolo taona fiarah-miasa ampitandrina. Nisy ny fanentanana tamin'ny herinandroany ry havana fa raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny fahafitony volana Desambra dia misy ny aladiny mpitandriny izay efa fiainan'ny fiangonana eto amintsika. Fa misy koa ny miaraka amin'io mihitsy dia natao mihitsy izy mba hampiarahana satria zava-dehibe ny fiainan'ny fiangonana sy ny fiainan'ny mpitandrina mianakavy dia manao ilay fiarah-miasa fahafolo taontsika. Tena fiainan'ny fiangonana efijeka eminy zany fa tsy hoe isika eto Salema no mitonga miandranandrana hoe andao mba hanao an'izany aloha anandrana, tsy hoe manandrantsika fa tena miaina mihitsy le mahafiangonana efijeka emantsika dia manatanteraka an'io. Misy teniny Paoly apôstôly zay ihany eo fitiavan'ny Kristy no manery anay. Io fitiavan'ny Kristy io ry havana dia zava-dehibe ho atsika io. Ka amin'io zany fa fito ny volana Desambra io vita ny fanompoam-pivavahana eto ny alady mpitandrina fandraisana fanasan'ny tompo dia mandeha itsika misakafo eny amin'ny andia baipasy. Taratasy fanasana dia efa ho ivelany ao 7 alina ny sakafo any. 7 alina. Mety mieritreritra ihany tsika hoe ahoana zany dia omena ny espasy ve? Eny tompoko fantatray komity zany. Fa lefa le niteneniko hoe rehefa io fitiavan'ny Kristy no manery asa anao dia tonga amin'le teniny Andriamanitra tany any amin'ny Nomeria any. Somary menimenina Mosesy hoe izay ny ahitana an'ireto sakafo be da be, omena an'ireto olona reto, ondry amanosy amanitsiny ve ny andeha hovonony? Fa mazava ny teny Jehova hoe ny afoy angany tanan Jehova, ny afoy ny tanan'Andriamanitra tsy ny afoy. Fa tena mahavonjy ka mety eo ny fanahinao fa rehefa Andriamanitra ny miasa dia manana fanantenana, manana fahatokina. Fa ny zava-dehibe dia zao ny hoe fiombonatsika, ny fifankatiavatsika mba ho vavolombelona amin'izany teny sy ny asa zany. Ary eo amin'ny teny fanevany ray aman-dreny amin'ny fahafolo taona io dia hoe aoka izay nampianarana ny teny afoy zavatsoa ho an'izay mampianatra. Dia zany ry havana ny fanantenanay, zany ny fanirianay ho atsika fiangonana. Ka vo amin'ny raha veto anao raha mba manam-pikasana, raha mba teren'izay le fitiavan'ny Kristy izay anao, na anao mivoaka vato na anao avato, valopy anankiroa ny hitanao ao. Ao le alady mpitandrina amin'ny valopy lavalava, fa misy valopy fotsy ao le fahafolo taona fiarah-miasa amin'ny ray aman-dreny. Dia mangataka ny tompontsika mba hitari-dalana amin'izay fahindrena meny azahoantsika mijoro vavolombelona amin'izany asa zany. Ary eo amin'ny Galatianina 4:9 io ihany, 9:5 dia zany tenin'ny Paoly hoe amin'ny anaran'ny tompo hoe aza mba ketraka, aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa fa amin'ny fotoanandro no vao mijija isika. Ny fotoanandro ho avy ny tompo dia amin'izay tsika no ilazan'ny tompo hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky. Vavaka isika. Jesosy misaotra anao zay fa dia zany ny zavatra miandry ny fiangonana etỳ tany mpiazakazany zahay. Fa mazava ny teninao tamin'ny zanak'Israely, lazao mba handroso ny zanak'Israely. Tompo be ny asa tao, fa mazava fa isika tsy maintsy miasa ho ianao raha mbola toandro ny andro. Ka dia ndreto ny fiangonana eto amin'ny efijeka Salema vaovao 17 hektara. Ao ny alady mpitandrina, fa ao koa ny fahafolo taona. Ao ny asa fanorenana ny trano espasy Salema. Zany rehetra zany dia tsy efanay olombelona mpanota, olombelona voafetra, fa rehefa mibanjina anao zay Jesosy dia manana fanantenana satria velona ny Andriamanitray, ary dia mba ho vavolombelonao zay amin'ny teny sy ny asa tsara rehetra. Mamindrafo aminay nefa mamela ny elokay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Evan'ny malala rehetra amin'ny tompo ampitiavana no andraisantsika ny namantsika izay manolotra ny zanany voateraka ho an'ny tompo. Ka dia ka ataontsika ny hira fa 3:7 sy 700. 3:7 sy 700 andininy voalohany sy faharoa ihany. Tsy misy ny andininy fahatelo moa zany fa andininy voalohany sy faharoa ihany. Ao anatin'izany dia miakatra ianareo ray aman-dreny izay mitondra ny zaza atolotra.
dia fifaliana ho antsika ry havana ny mandray an'ity zaza voateraka ity tonatren'Andriamanitra dia ny zaza raha zavindrakoto Masoanjaka Iloaina Mahelan teraka tamin'ny 2020 tsisy diso zany lasaiko zany 2020 volana May 2022 ito amin'ny klinika mère enfant tsy eto moa le hoe taiza io dia ny ray aman-dry zanaky ny raha zavindrakoto Nasoanjaka sy Randriamandimby Nantenaina Soa. Zany moa ry havana malala dia ataon'ny ray aman-dreny no ny fandreny izy ireo itonanam-bavaka ny fitezana ny zanany ary mba tanteraka tsakany sy andavany izany fitezana ny zaza izany. Koa dia arabaina ianareo no men'Andriamanitra ny fara. Baina ianareo men'Andriamanitra ny fara. Raisinay amin'ny fifaliana eto am-piangonana ny zaza amin'ny alalan'ny soratra masina manao hoe fa ianao no nampivoaka avy tany Akibo. Nakinina taminao hatrany am-boka aho hatrany Akibon-dreniko dia Andriamanitra ianao. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovany araka ny lalan'ny Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerosalema izy mba hatolotra ny Tompo. Koa hatolotra ho an'i Jehovah koa izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Vavaka sika ry havana. Ray masino misaotra anao zahay no ny fanolorany ray aman-dreny ity zazy ity atao anatrehanao. Dia mankasitraka indrindra anao zay no ny famiraponao tsy miova amin'ny taranaka faramandimby araka ny fanekenao raha teo. Vavolombelona zany ity fianakaviany ity ka miara-miompifaliana eo anatrehan'ny Tompo sy eo anatrehan'ny fiangonana manontolo ankehitriny. Ianao tokoa mantsy no Andriamanitra mpamorona anay, koa ianao izay miara-monina aminay dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay dia mampiditra ity zazy ity hanampisan'ny fianakaviana, ny fiangonana ary ny firenena. Mety izy raha eo hitany ray aman-dreny sy ny mpikarakara ianao. Azahoana izy ireo manatotosa ny asa fikolokoloana sy fianabeazana ity zazy ity. Mpanjakao an-tokantrano izao fianakaviana izao, ny teny sy ny fihetsika ao mba-pitiavana, mba hatsapahany izao zazy izao ny fitiavan'Andriamanitra miseho eo amin'ny fiainany andavanandro. Toan'ny fanamazoto ny ray aman-dreny, azahoany manolotra ny zanany ho amin'ny sakramentany batisa amin'ny fotoana mahamety zany. Ity zazy ity koa anie Tompo, ho tsinjovinao na mitoetrana mandeha, na miditra na mifoaka, ary ankinina eo am-pelatananao ny androny manontolo mba hizorany amin'ny fahatahorana anao. Dia avaozy isan'andro koa ny herin'ny fiangonana mba azahoany mitaiza ny zanany amin'ny fitiavana anao amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra ary ny fanahy rehetra. Ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no entinay mangataka izany. Amen. Noho ny fahatanterahana zany fanoloran-jazy zany dia arabainay nareo ray aman-dreny ary toloranay roapatsa avy amin'ny fiangonana sy ny sampana venona rehetra ho aminy. Ndawary manaraka indray. Andiana avao fahalora-tena antsika ary sika amin'ny fanaovantsika ny rakitra izao. Ny atoko pira no hatanteraka izany.
Mitsangana riavako halavao ny fanorantenantsika indray isika. Mipetraka amin'ny fiangonana. Ny hira fa 570 no hitsangana amin'ny mpiandry. Io mana amin'ny asa fampahirezana isika menakavy. Samy maharitra kely isika tompoko. Rehefa vonona ny mpiandry dia mijanona ny hira. Ivavaka isika. Jesosy Tompo, amasinina miaraka amin'Andriamanitra iray sy mifanahy masina ny eny anaranao. Tonga izay Jesosy amin'ny fotoana anaovana ny asa fampahirezana. Anao ny asa, ianao ny lohan'ny mpiandry. Ianao Jesosy no andrasan'ireto olonao ireto. Fantatrao ny tsirairay avy. Mianjaanja ao anatrehanao Jesosy ny fiainany. Tompo, amin'izao andro mahory, maverevitra maro izao, manaiky ianao Jesosy Kristy ampahery ny olonao. Miandry ianao izy ireo Jesosy, miavy ianao. Mangataka amin'ny fanainao masina ary Tompo, hiasa manan-kery, ananany tsirairay avy, loharano velona hibobika ao anatiny. Angetaheta amin'ny fahamasinanao sy ny fahatahorananao Andriamanitra ho tonga amin'ny fibebana marina. Ka raha ho vakiana ary izao ny tenim-pahefana entina norenana izao asa masina izao, tsy handray an'izany amin'ny fahazarana Tompo fa handray an'izany amin'ny finoana. Dia amin'ny anaranao mavonjy no nanaovany izany vavaka izany. Sotra Tompo. Amen. Zao ry havana dia vakiana amintsika ny tenim-pahefana izao entina norenana izao asa masina izao amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa. Ary hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria izaho mankany amin'ny ray. Ary na inona no angatahanareo amin'ny anarako, dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo, dia ataoko izany. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Ary izaho angataka amin'ny ray, ary izy anomenareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy ny fahamarinana dia tsy azon'izao tontolo izao raisina, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo ny mahafantatra azy, satria mitoetra eo aminareo izy ary ao anatinareo.
Ary hoy izy taminy, mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo, ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no elohiny. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino. Hamoaka demonia amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy. Handray menarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy, dia tsy ampaninona azy izany. Ametra tanana amin'ny marary izy, dia ho sitrana ireny. Ary Jesosy Tompo rehefa niteny taminy, dia nampiakarina ho any an-danitra, ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasa ka nitory teny eny tontolo eny. Ary ny Tompo niara niasa taminy, ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, na inona fehezinareo aty ambonin'ny tany dia vahana any an-danitra, ary na inona vahanareo aty ambonin'ny tany dia vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa, raha misy roa aminareo mifanaika aty ambonin'ny tany, na amin'inona ka angataka izany, dia ho azony amin'ny raiko izay any an-danitra izany. Fa na aiza ny angonany roa na telo amin'ny anarako dia afovoany aho. Ary hoy ndray Jesosy taminy, fiadanana ho anareo, tahaka ny nanindray ahy no anirako anareo kosa. Ary raha nilaza zany izy dia nanisy fofinaina, ka hoy izy taminy, raiso ny fanahy masina, na elokiza no avelanareo dia voavely izany, ary na aniza tsy avelanareo dia tsy ho voavely izany. Amen. Hivavaka isika. Jesosy Tompo, misaotra anao izay ny amin'ny tenim-pahefana izay menao andrenana izao asa masina izao. Ny teninao Jesosy dia fanilo ny tongotray, fanazavana ny lalanay. Ny teninao Jesosy dia sabatra roa lela, hoentina mandresy mifanjakan'ny famazinana eny an-drivotra. Ny teninao Jesosy, aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny rehetra. Jesosy Tompo, raha hodidina ny asan'ny Satana izay tsy mahavoka-tsoa, dia io mpanomponao Jesosy, ianao iara-iasa aminy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta, ilay lohan'ny mpiandry nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra Jesosy. Amen. Ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kera avy any Nazareta, ilay vomy teo amin'ny hazo fijaliana, tompony tompo, mpanjaka Andriamanitra velona, tompony hery sy ny fahefana rehetra ny an-danitra ka hatretỳ tany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andidina sandrava-ravananao ry Satana. Miala ianao mandehana any amin'ny farimy rehetra avy ny anjara toeranareo. Efa nividiany Jesosy Kristy lafy tamin'ny rano ireo olona ireo, tsy hanananareo fahefana. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, foka amin'ny anaran'i Jesosy, hoenty miaraka aminareo firongona rehetra, ny aretina, laingy, fitaka, fiatsaram-belatsy, sy finoana, didina amin'ny anaran'i Jesosy, foka amin'ny anaran'i Jesosy. Miala any amin'ny farimy rehetra avy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, foka amin'ny anaran'i Jesosy, any amin'ny farimy rehetra avy. Miaraka mivavaka isika Tompoko. Tompo malalo, indreo ny vahoakanao, manetry tena manoloana voninahitra ao sy ny fahalebiazanao, menatra sy mangay esatry, nateraka tamin'ny ota, malaky mivily ianao ratsy, mamindraha fo amin'izy ireo Tompo, satria mahatsiaro vesara keloka, hitambesara ny ota natao. Ho any amin'ny iza moa izy ireo fa ianao rery no afaka mandray azy sy mikarakara azy ary mamela ny elony ka mahatonga anazy ho azo famelan-keloka sy azo fifaliana. Tompo raiso amin'ny alala fanahinao masina ny meo azy amin'ny alala fanahinao masina ny famelan-keloka mba azony manompo anao. Ary indreo koa vahoakanao Tompo mahatsiaro ireo zava-tsoa marobe nomeny anao fifaliana valim-bavaka. Tonga eto izy anatona anao, koa miteza ianao fanahy masino andray amin'ny fanoloran-telany hanompo sy hanome voninahitra anao. Dia amin'ny anaranao Kristy no angatana izany. Amen. Hoy Jesosy Kristy ry havana, makanesa ty amiko ianareo miasa fantatra sy mavesatra tentana, fa izao hanomenareo fitsarana. Ataontsika ny hira fa-valamboroapolo amin'ny 5 PM. Manantona ny Tompo.
mivavaka atsika. Jesosy misaotra anao izay fahatanteraka soamatsara ny asa sy fampahirezana izay natao tamin'ireto vahoakanao reto. Misaotra Tompo fa ianao tokoa ny asa. Koa indreo Jesosy ny vahoakanao izay nandray ny asa sy fampahirezana. Dia tehirizy mandrakarivo eo am-pelantananao izy Jesosy mba tsisy harombaka azy ireo. Dia ny fanahy masinao koa Jesosy hiasa manan-kery ao anatin'ny tsirairay avy hananatra anay isan'andro isan'andro ety amin'izao tany sarotra izao ka mba tsy hanaonao foana izahay. Tompo dia hisaraka eto andray ary izahay dia ianao no ankatanay aloha lalana anay tsirairay avy ka ho tonga soamatsara amin'ny tokantrano izay misy anay izahay. Dia izay rehetra nitanteranay te Tompo dia raiso voninahitra ny anaranao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tianay mpamonjy anay no hanonanay ny vavakay. Misaotra raha eo. Amen. Ho antsika rehetra izay nandray ny asa sy fampahirezana mitsangana handray ny hafatra avy amin'ny tompontsika. Toy izao ara ny hafatra ho antsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro, tsy an'ny alina na ny maizina isika, koa dia aza mba matory toy ny sasany isika, fa aoka hiambina ka ahony tena. Fa satria ny andro isika dia aoka ahony tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovan-tratra, ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana, fa mba ahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny andininy voalohany sy fahaefatra amin'ny 5:20 ataontsika mialohan'ny sotrahana. raiso amin'ny finoana ny tsodrano atolotro anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra an' Jesosy Kristy Tompontsika, mpiandriondro lehibe, hiala amin'ny maty mitondra ny ranony fanekena mandrakizay. Izy ane hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay kasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho aminareo ane ny fiadanana. Amen. Mahazo toerana, vavamangina ary petrao amin'ny tompony fiainanao. Tompo masina sy marinao, misaotra anao izay fa nanamarina anay tamin'ny rason'i Kristy ianao. Nanao izao fanompovavahana izao tamin'ny anaranao izay nitafy ny akanjo masina fitondra amin'ny fanomponanao izay, ary vita ny asa dia anaisotrana izay. Rakofy amin'ny fanahinao izay ho an'izay nanao ny fanamiana,
ary zay rehetra nandray antsara dia akasotrao eo anatrehanao. Andeha eny amin'izao tontolo izao indray zay tsorovavolom-belonao ka dia matoky fa ombanay ianao. Ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no angatana izany. Dia ho anao Andriamanitra tokana sady endrirery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Samy ho tahin'Andriamanitra tompoko a tsarofo zany fa amin'ny sabotsy moa zany mpevitra rainy tsy asiana resaka be fa mahalala ny tokony ataontsika. Ny akatoko ny fandraisana dia amin'ny alahady zao amin'ny fito maraina miditra ny fiangonana mety eo amin'ny adiny ray sasany eo ny fampivavahana dia amin'ny manomboka amin'ny akatoko tsika mba hiraha valoha tsy hoe lava be kory lizy ny dika zany fa mba hiraha valoha kokoa tsika dia manomboka ny akatoko ny fandraisana avy eo rehefa vita amin'ny fampivavahana dia manasa anao mpandray fanasan'ny tompo ny mpandray fanasan'ny tompo voasoratra anarana ao amin'ny fiangonana no mahafaka manatrika io akatoko ny fandraisana tsara-potoana io. Misaotra tompoko. Sa